Tokolasy tokovavy anterany araba izay efa naroso ny namana mpanao gazety atao anatin'izay tapany voalohany ny fampalalambavao izay eto kosa dia manasantsika rehetra ambitiavana anaraka indray ny fandarana l'invité du jour araka nefa nafantarana anao tao anatin'ny fampalalambavao teo hovahintsika ao amin'ity ality andriamatoa Aondy Ratsivahiny izy moa dia sonomambahoaka ny Madagasikara voafidy atao Antananarivo Atsimondrano tamin'ny anarany Antoko IRD arabanao tompoko ary manasanao androso atao anaty efitrano. Merabanao Kaskara, meraba ny technicien atao amin'ny Real TV, meraba ny vahoaka mijery an'izao fandarana zao manerana ny nosy eny hatrany ampitan-dranomasina arapaiko manokana ihany koa ny vahoaka ny Atsimondrano. Mankasiraka andriamatoa sonomahoaka ny Madagasikara nanaky nasainy ny fandarana l'invité du jour amin'ity alina ity raha misy ny ataontsika hoe endrika izay eo anivony antemera-pirenena isan'ny manohana fidèle amin'ny fitondrana sy ny filohan'ny Rajoelina dia isan'izany ianao andriamatoa Aondy Ratsivahiny izay sonomahoaka ny Madagasikara ka zany no ankasirananao nanaky ny fanasana mazava ho azy resaka ny raha-pirenena sy ny tontolo politika eto Madagasikara tsika izay tena miazakazaka tokoa ary fantatra ihany koa zany ny raharaha izay mafapana andeha ataonay mpanao gazety hoe mafapana eo anivony anteny mera-pirenena eo zany rehetrarehetra zany no anisan'ny andrasan'ny vahoaka malagasy atsika ho amin'ity alina ity kanefa fameloana izay dia angataka 2 minitra kely aminao aloha anaovana fanamariana kely ho an'ireo vahoaka malagasy manaraka ny fandarantsika indrindra fa ny eto Madagasikara eto an-tanindrazana mahakasika an'ilay arovava orona ilay masaka moa zany isika tena manentana atsika malagasy satria raha ny fanambarana aloha izay navoaka ny fitondrana ny eo anivon'ny préfecture Antananarivo dia mahavoasa zany tsy manao an'ireny ny tanjona ihany koa dia mba hoferovana atsika rehetrarehetra mba tsy hiverena n'ilay atao hoe deuxième vague tsika na andehan'ny faharoa ka dia tena manentana atsika zany zay eto amin'ny invité du jour amin'izay fanatanterahana sy ny fanaovana ny arovava zay ny andalambe sy ny amin'ny toerana maro samihafa ireny zay ngamba no fanamariana kely satria anisan'ny zavatra fanabeazana ihany koa ty fandarana ity tsara ny alalan'ny olona zany inona no resantsika voalohany amin'ny anivony antemera-pirenena andriamatoa sonomahoaka izay fantatra amin'izao fotoana izao fa na dia miezaka ny ataontsika hoe manafina ihany ary ny sonomambahoaka dia hitany fa somary mafapana any ka ny fanontaniana voalohany dia hoe mbola iray tsy mivaky ve ianareo IRD maro anisa eo anivony antemera-pirenena amintsika mifampiresa zao. Ya voaloha teny aloha dia misaotra an'Andriamanitra hatrany aloha tamin'ny namezan'ny fotoana ary namezan'ny fahasalamana na fahatsika mihoatra an'izao ary manararaotra koa namana Kaskara miarabanao satria izao tsika mirahalava voaniona tamin'ireny fahorinany taona taminao ireny dia mankahery hatrany fa kosa miaraba ny vahoaka malagasy satria tafita tao anatin'izay fitovolana izay tsika tao anatin'ny confinement na fiboana dia mba hita fa tena niezara ny fitondrana ka tena hoe mba tena amin'ny salanisa ambany dia ambany zany ny tany tratran'izany coronavirus zany ka eto koa ny tenako dia manentana ihany koa ny mpiarabelona rehetra ny vahoaka satria amin'ilay teny teo mba tsy sy ny fiverenan'ny fandroana dia manentana ihany koa dia adiditsika zany ny fampiasana ny arovava-orona miteny ianao teo na Madagasikara mahakasika ny eo amin'ny Assemblée nationale tonga tokoa zao ny fivoriana moa zany izay ara-potoana faharoa dia natao tamin'ny talata teo ny fanokafana azy ny zavatra misy dia zao hoe izahay ao anatin'ny vovonana IRD dia iray tsy mivaky na tsy izahay ary fa misy olo sasany dia manohana an'izany fitondrana amin'ny Assemblée nationale zay taritiny voalohany dia ramatoa Christine Razanamahasoa izay ekenay hoe raha aman-dreny tena mamiasina an'izany anteny mera-pirenena zany eto ny tiako tenenina hoe ao anatin'ny famerenana ny asana zany anteny mera-pirenena zany tsika amin'izao fotoana satria raha tsika nalala zavatra nisy teo aloha ary zany mahatonga ny vahoaka fantatray zany hoe resaka solombavam-bahoaka dia somary kivikivy satria no ny fahitany zareo ny zavatra nisy efa niainana hatramin'izay dia tsy menatsiny zay fa kosa eto izahay amin'izao amin'ny mahasolombavam-bahoaka anay zao dia tena miteny fa miezaka mapakatra an'izany asan'izany androm-panjakana zany satria fantatra fa latsaka zany teo aloha ka ny teneniko aminao dia zao hoe iray tsy mivaky izahay manohana
zato isanjato ny filohan'izany antemberam-pirenena. Ny manohana ny filoha iray tsy mivaky fa raha ny loharanom-bavao zay azo dia toa misy fironana anankidimy ianareo ary mandeha ny resaka amin'izao fotoana izao fa ikitikitika atao anala ihany koa ny abramaharitra ny anteny meram-pirenena ny fironana anankiroa anatin'izay IRD everina fa mizara zay inona no mety fanazavana hoentinao amin'ny maha IRD anao? Nizay aloha zany mbola tsy misy nareo milaza hoe manao fanadihadiana fa ny zavatra misy fotsiny dia zao hoe tsy maintsy misy foana aloha zany le solombavamboaka mety sorisorena amin'ny ohatrany hoe eto Antananarivo tsy manana olana mihitsy zay amin'ny bromatra zay ny filohany dia papasolo ny vice président fa mety misy ny sasany miresadresaka hoe tsy mijery mihitsy le vice président zay isaky ny faritany zany mety mahatonga an'io resaka io zay tsy ferana fa ny anay eto Antananarivo dia milamina tsara mihitsy eo manko no tokony zavatra misy hoe tokony izy foana le fifaneraserana eo amin'ny bromaharitra sy solombavamboaka mba mifampizara ny zavatra misy any amin'ny distrika tsirairay avy any zany amiteny aminao na Madagasikara fa mafy any enetazao solombavamboaka zany tena mafy na ny adidy izay iainana zany isanandro fa tena toatran'io fanenjena solombavamboaka io fa rehefa misy ny olana any amin'ny distrika misy any dia tsy maintsy ny solombavamboaka ny ataon'ny olona voalohany aloha na amin'ny resaka tany na amin'ny resaka lova io amin'ny resaka maro samihafa dia tsy maintsy miantso ny solombavamboaka ny resaka mpampianatra moa zany dia zany anatona any solombavamboaka foana izay tsy maintsy baben'ny solombavamboaka ka zay ataoko hoe miasa ny solombavamboaka fa tsika moa mahita ny tsirairay manahoana ny aminazy tsirairay avy raha sirakao andea matotso mamoaka ny tanjon'ny fandarana l'invité du jour dia hoe amoaka ny mangarahara amoaka ny atao hoe vaovao zay tokony ho fantatra ny vahoaka raha sitrakao satria ianao dia ataontsika hoe sotenam-bahoaka ny vahoaka ihany koa no mifidy anareo kanefa ny vola raisinareo dia avy amin'ny vahoaka mba manam-pandriana mba tia fantatra hoe ohatrinona marina moa zany ny vola zay raisinareo ty ho anao manokana ohatrina vola raisinao ny andamité assistant parlementaire zany zao firy ny isaky ny solombavambahoaka ohatrinona vola raisinareo ny resaka solika ohatrinona ny raisinareo sy azo ambara rehetrarehetra raha sitraka ao tompo tena tsy misy olana mihitsy zany satria tsika mivafidim-bahoaka isan'ny efa teneniko foana moa zany na ny amin'ny anao manjery na ny amin'ny serasera ny solombavambahoaka dia ny vola raisiny ny zahako zao mpandoko fiara ny asako fa miteny aminao fa kely lavitra no mandoko 4 V8 anankiray zany hoe ny raisin'ny solombavamboaka ny karamany dia amin'ny 12 500 000 francs ny raisin'ny solombavamboaka dia mahasolika eo amin'ny 20 millions de francs na 4 millions ariary tsy misy ny indemnité raisin'ny solombavambahoaka tompoko fa ao anatin'izay avokoa na resaka indemnité resaka akanjo zany na amin'inona dia amin'izay ny telefônina no mahazo 1 million de francs na 200 000 ariary isam-bolana zany hoe ny solombavamboaka raha ampitahina amin'ny karamany tale anankiray any amin'ny ministère miteny aminao miampy ny avantage ny tale kely lavitra noho izany fa ny adidy tsy mitovy ka zay ny ataoko hoe tsy olana mihitsy ny assistant parlementaire misy anankidimy fa io moa zany zaraina hoe raha diminy ao dia zaraina roa dia misy anankifolo zany izy izy zany tena kely ny raisiny reny ohatrina no kely ny raisiny reny asany reny mamena eo amin'ny 400 000 ariary eo zay ny raisiny assistant tsisy olana zany fa hazavaintsika tsara mihitsy ho fatabahoaka ankoatran'izay rehefa amin'ny fotoam-pivorina dia misy an'ireo karazana tombontsoa isan'ny tokony zay azonareo anisan'izany ny resaka solom-pitanterana ny trano sy ny maro hafa ho an'ny any amin'ny faritra so azonao ambazao aloha rehefa misy fivorina ao anatina fivorina zany zay zao fa mampita amin'ny resaka any amin'ny commune teny aminao commune rehetrarehetra lerana Madagasikara fa rehefa vory commune indrindra fa ny commune somary lehibehibe reny dia misy indemnité ana fivorina dia sakafo antaninao commune reny fa reny mandray eo amin'ny 450 000 francs isaky mivory ny commune ny mpanolotsaina an-tanàna zany fa miteny aminao fa ny solombavambahoaka dia 10 000 na 250 000 francs ny raisiny isaky mivory
eo moa zany le resaka amin'ny tena transport tianao fantatra dia io ny divan'ny député amin'izao fotoana izao hoe misy kosa anie le député tena lavitra be gasikary mipetraka dia mba mitady an'izay andamin'ny tena transport zany fa tsy ao anatin'le karaha mahamenatra zany mialatsiny satria izay no asany io karaha manasolombavamboaka iny hoe voazo ny androany dia anaovan'ny adidiny any amin'ny district lantsy misy inony tena miteny aminao dia tena mampalahelo mahazo an'le solombavamboaka mientsika ny olona ireo zany amin'ny nareo koa aloha dia manitatra mihitsy nareo mpanao bagazety mandray firy 50 millions de francs tsy misy zany na Madagasikara izay aloha mbola tsy nyrehasika tsy mbola namoaka an'izany zay fanagazety fa tsy zay manko ny ametrahako an'le fantanina satria eto avo mafantatra eto ary za vo manao katsikady tsotsotra manodidina 31 millions 500 dia fanampiny ohatranazy zao sy mifanampiny fanampiny mbola zavako aminao mihitsy satria mangarara amin'ny président commission jeunesse et sport ana dia miampy zany ny carte 6 vola raisiny io fa ny carburant miampy 2 500 000 francs zay zany ny tompony amin'ny solombavamboaka tsotra zany ny raisiny solombavamboaka izany ny entina etrehana miasa ho an'ny vahoaka isan'andro isan'andro izay re mitety anareo reny dia zany ny atao inona ny tanjona tiako avoaka ao anatin'izay le hoe mangarahara zay le matosy mavoaka ny Madagasikara satria manao kajy zany eto anao manonona eto raha tena boriboritsika hatrany amin'ny hoe tsy 35 millions de francs par mois zany vola azonareo raha manao kajy zany zao eto kajakandrina fotsiny manodidina 1 milliard 600 FMG ny vola ho azonareo mandritra ny efa taona noa raha ny vola zay raisinareo isan'ny taona ave tsy ahafahanareo mividy an'ilay fiara tsy matahodalana le mato somavaka Madagasikara nahoana tsy maintsy ilay vola izay solo ino moa zany fitsotsika anazy le any ambanivohitra dia izay ahafahana satria misy tsy manana fiara dia hoe manao location sy ny tariny iny zany no avadika 4x4 ny vola raisinareo fa tsy ahafahanareo mividy an'izay zavatra zay lara-pamena ihany koa ve zany amintsika mifampiresaka zao tokoka tena tsotra be ny kajinao mahazo an'izay zany solombavamboaka anatin'ray volana dia tsotra be koa ny avaliko anao ny solombavambahoaka dia mitetin'ny district isaky mitetin'ny district foana zany miasa zany miaraka amin'ny vahoaka ny atsimon-drano zao mahita anao hoe aiza dia mitety amin'ireny fa mampalahelo rehefa misy ny tsy fahampiana ho an'ny solombavambahoaka dia tsy maninona fa miteny fa mangataka any amin'ny hoe mba misy orinasa mba hoe mifanampina satria ny ataovy mikajina Madagasikara mandray vola le solombavambahoaka androany tonga ny adidy hoe mba hanao barage arina anao an'izany aiza raha le vola hoetan'le solombavambahoaka miady saingy tsy maintsy manao zay asan'ny solombavambahoaka nefa ny ve zay ny asa fototra nanirana anareo roa manara-maso ny fahefanampanatanteraka mifidy ny lalàna zany na mafaka manolotra lalàna ihany koa anjarasanareo nga manao fojavitra salama sy ny tariny zany tsy anitsy fa zay le fiarahamonitsika malagasy ary io amin'izao fotoana zao aloha tsy fampiandry za tena miteny aminao eto fa hoe manao lalàna ny asa solombavambahoaka marina zany fa ny tenako dia tsy mionona fotsiny amin'izay hoe hanao lalàna dia isaky ny indroa isam-bolana zany mivory tena tsy haiko zany fa hoe mila miasa zay zao tia tsimondrano dia tena miasa mihitsy miaraka amin'ny tantsaha ho aza resantsika eo zay avy eo fa tsy asana solombavambahoaka mihitsy ny atao fa hoe fahatsapana hoe latsaka katerena ny firenena dia andao mifanampy satria mibaiko ny filoham-pirenena dia zao ohatra hoe tsy ohatra fa zay mibaiko ny anana fahaleovan-tena ara-tsakafo sika za zany mijery hoe ama tompony andraikitra ny tena dia inona moa ny andraikitra amin'izany eto amin'ny district misy dia ny zavatra nataonay dia zao teneniko aminao fa mandroso ny resaka moa zany dia ny hoe nampivorony tantsaha izahay eto amin'ny district ny Atsimon-drano dia natao anatin'ny association hoe fitaratra izay le fitaratra io zany dia ivombondan'ny tantsaha satria ny antony dia zao anao barazina tohadrano lehibe eto Atsimon-drano ny fitondram-panjakana dia mifanaraka amin'ny tantsaha hoe andao zany rehefa vita le barazy dia andao tsika mba hifametanana indray mba ahafahantsika mahazo an'le vokatra be da be eto mba hatongavana an'le fahaleovan-tena ara-tsakafo iny any andraikitsy ny fanjakana dia tena hoe andao amme masom-boly zezika ny retolo reto tsy omena fotsiny io fa hoe mena le olona aloha am'izao raha tsy manam-bola dia manefa le olona rehefa miakatra ny vokatra efa vitanay zany na Madagasikara am'izao tsy asana solombavambahoaka zany fa conviction hoe andao ifanampy mba ampivoatra n'ilay district misy atsika fa raha ohatra ka manana an'izay avokoa ny mpitatana rehetra tsy voatery hoe solombavambahoaka fa ny tompony andraikitra teny aminao
fa tena mandroso Madagasikara. Izay ny amin'ny fanampiana filoham-pirenena. Izy manome daonina fotsiny zao ny atao dia samy mandray ny andraikiny tsirairay avy. Maria Keta zay ny sorako ny faritra Analamanga. Fa ny faritra Analamanga tompoko no tena manao ny asa rehetra eto aminay eto amin'ny district ny Tsimivano amin'izao. Resantsika mihitsy ny zay hoe fomba fiasa sy ny fitantanana raha-mpanjakana izay fa farana kely eny amin'ny anteny miram-pirenena sitraka ao satria miteraka adihevitra be zany ho an'ny mpanara-bavao ny mety ho karazana fandaniana izay everiny mpanara-bavao fa miopampana eo anivony anteny miram-pirenena isan'izany ohatra ny fanofana ny tony efitrano eo anivony CCI itony izay azonao ambara hoe ohatrinona marina ve le izy torak'izany ihany koa ireny karazana sakafo izay tanterahana na ny cocktail amina fotoan'andro anokafana ny fotoam-pivoriana ireny zany rehetrarehetra zany no natonga ny olona hoe raha zay ny fomba mazatra teo aloha ankehitriny mandalo fasahiranana ny vahoaka malagasy mandeha ihany koa ny kerea tsy nahazo ny leferina ve izany zavatra zany na dia nisy ary zany mbola miroso koa any anatin'ny fitakina andreo karazana tombotsoa ny vahoaka Madagasikara ka mampametra-panontaniana hoe tena hitsinjo ny vahoaka sa ho amin'ny tena ny marina nisy olo-mavomboaka eto Madagasikara eto. Nisy olo-mavomboaka dia tena mitsinjo ny vahoaka ary hitondra ny tenin'ny vahoaka mihitsy fa ohatran'izany zao ny resaka CCI amin'ny fanjakana eny CCI ireo no mifandamany ahoana ny anaovana an'ity fa elain'ny anteny miram-pirenena ty ao anatin'ny ameany mety hoe amin'ny vanim-potoana anankiray zay misy conférence atao mety zao ny fa ny CCI dia mandoa le olona raha ohatra hoe privé fa aminareo amin'izao io hofainy isa tsy fantatro za mihitsy fa tsy hofainy io satria ny fanjakana io tsy sura hoa fa ny fahafantarako amin'ny mahafanjakana azy dia tokony misy zavatra iraisany eo faharoa amin'le resaka hoe cocktail ozy isitsika napisy resaka be ny raha ohatra ka mamonjy lanonana antsika ianao fa tsy fampikabary malaza misy an'le fitenena hoe tsenko azokoka iny zany tsy ankavoky re ianao mahafantatra mihitsy hoe manahoana itsika rehetra mijery hoe tsenko azokoka manahoana mety mihinana anankiroa na telo sy efatsy eto dia zay le izy cocktail ozy isitsika iny moa zany rehefa hoe zay moa zany le izy zay zavatra misy fa hoe ao anatin'ny fankafana ofisialy dia zay ny fanao dia nanao an'iny fa iny moa zany ny zavatra nyseho dia samy nandray azy ny tsirairay avy fa amiko tena ozy izy aho hoe mba tsara natao ihany zany le ohatran'ireny satria fisokafana amin'ny fomba ofisialy le izy mba fanomezana asina ihany koa ilay androm-panjakana. Mbola anohana ny fitondrana ve ny maro anisa ny matosy no ambahoaka satria mahery anao mbola anohana ny fitondrana ve nareo raha to ka tsy azonareo ary zay fitakiana fiara tsy mataho-dalana avy amin'ny fahefana mpanatanteraka ahitsiko aloha zay tsy mitakatokataka mety misy olona miteny an'izany tsy ferana satria ny solom-bavomboaka ny araiky amin'ny 50% samy manana eritseriny tsirairay avy fa ny zavatra iombona ny solom-bavombahoaka dia ny hoe tokony isy indemnité-na frais zany satria te Gasikara tena misy olona lavitra be kosa le izy za eto Tsimivano mety mandeha mana 205 dia zay no etiko 205 keloko no etiko mandeha any ambanivohitra tsy problème zany fa misy sasany tena ny anatin'ny tena kizo ka le izy koa tsy omena le katikata azafady fa raha misy zay dia hividy lay solom-bavomboaka zany hoe mifandray amin'le teninao hoe raha hividy isataona ary hoe zay vola voarainao isataona fa alana tsikelikely amin'le karaman'le solom-bavomboaka zay ny zavatra misy na Madagasikara fa tsisy mihitsy ihany dia hoe meo katikata zay président efa lazavain'ny mpanana ny filohan'ny anteny miram-pirenena teto amin'ny fampalalam-bavao amin'ny Real TV ihany izay mahakasika an'izay atao hoe fangatana na fanazavana momba n'le fiara tsy mataho-dalana fa ny fantaniko hoe raha ohatra tsy manaiky an'le eritreritrareo zany lay fahefana mpanatanteraka fa ajanony amin'ny fomba fiasa amin'izao io mbola anohana ve ny maro anisa amitsika mifampiresaka soa fangatana ohatran'ny fangatana ary fanirinany ny solom-bavombahoaka fa zay ny hoe taminao keo tsisy hoe andeha olanina dia azo 4 na salamy zany fa noho ny amafy ny asa zay hita ataon'le solom-bavombahoaka dia mety nitaky an'izay zareo fa za miteny aminao fa ny solom-bavombahoaka dia amiray fotateraka amin'ny filohan'ny repoblika ny antony dia zao mbola tsy nisy filohan'ny repoblika na fanjakana nanao zavatra maro ohatrany tamin'ity taona ty tamin'ity fotoana ity fitondran'ny président Andry Rajoelina ty isaky ny district zay mahatsara ny solom-bavomboaka resantsika mihitsy nizay rehefa aveo matsy hoe ara-pamena ny andrasan'ny vahoaka ve izy amarana antsika anazy ary ian'ilivon'ny anteny miram-pirenena Andriamatoa
solombaboaka ny Madagasikara eo amin'ilay ataontsika hoe elanelana eo amin'ny mponina sy ny vahoaka ny tiako atongavana raha sitraka ao resaka tsy maty manota ny tiako resana satria petsaka ihany ny solombavam-bahoaka no ade ataoko hoe mialokaloka amin'ity antsotsika hoe immunité parlementaire ity amina tranga maro samihafa mety ho mpandraraha izy any amin'ny sehatra maro samihafa fantaniko de tsotra ahoana ny hevitao malaiky fe anao ianao satria ianao aloha zany leto amiketo ianao nitratra eto malaiky fe anao raha ohatra ka isorona aminareo solombavam-bahoaka izany atsotsika hoe immunité parlementaire zany ny immunité parlementaire dia ilain'ny solombavam-bahoaka amin'ny fanehoana hevitra zany hoe raha ohatra ka tsy mifanaraka-hevitra zany izy ohatra hoe amin'ny fitondrana raha iteny araisitsika ohatra hoe misy mpanohatra eto dia manao vavavava amin'ny fitondrana dia izay ny ilainan'le immunité parlementaire mba tsy afaka ataon'le fitondrana zany dia enjehako fotsiny ty no ny heviny fa zao kosa tsy tokony tsy ho azo atao mihitsy kosa aloha raha ohatra ka anaovana zavatra tsy mety na zavatra tsy mazava ny fanananao an'iny na fizahozahoana andeha amoaka entana re ianao satria manana immunité dia amoaka an'ire dia rehefa hoe tsy azoko adraina sahala amin'izany avy eo tsy manaiky an'izany ny tenako tompo raha ny antaninao ka ohatra anazy zao zahako zao za tia miaina ohatran'ny olona rehetra hitany olo isan'andro hoe ny etseroa tsy hitako hoe nazara hoe tsy de hitako hoe inona moa zany le tena mahasamihafa ny solombavam-bahoaka solotsotra amiko malaiky nefa zany raha ohatra hoe sorona amin'ny solombavam-bahoaka io zany izay zany ohatra ka tsy sorona satria somary miolakolana kely any ianao tsy molana Madagasikara anao ma tsy mahitsy le vateny mba ho hitan'le ny ampiasaina ny immunité dia hiarovana solombavam-bahoaka amin'ny hevitra izay voakany zay tsy maintsy apetraka fa raha hoe ampiasaina amin'ny zavatra hafa kosa dia sorona amin'ny immunité dia aloha saziana le solombavam-bahoaka mazava ve zay monsieur andao ny vahoaka no ataontsika hoe mieny fa za zany eto mametraka fanontaniana fotsiny dia mamalo zany ianao ny zavatra anankiray farany tiako resana ihany koa dia la ataontsika hoe ny maronisa sy ny mpanatanteraka ny gouvernement indray ho resahaka eo satria nambaranao teo fa manohana ny filoha ny filoha foana naverinao fa le mpanatanteraka manao ahoana ny fifandraisanareo sy ny ministra ohatra milamina ve amintsika mifampiresaka zao ya miteny filoha satria zao ny filoham-pirenena ny eny nanao contrat tamin'ny vahoaka dia ny solombavam-bahoaka koa ny nandeha ny fidina ny fanohana tamin'ny filoham-pirenena fa ny gouvernemanta dia natao anatanteraka ny vina zay omen'ny filoham-pirenena ny lalana zany dia efa sori tamin'ny filoham-pirenena hoe ity ny atao dia manantanteraka ny gouvernemanta zay eto dia miara-miasa tsara amin'ny gouvernemanta mihitsy amin'ny fanatanterahana ny reny asy reny fa misy ihany koa aloha zany ny sasatsasany somary elaela amin'le fanatanterahana ny asy dia zay zany tenenina hoe tompontsoan'ny vahoaka ty fa tsy hoan'ny député raha tsy vahiny zavatra misy manko dia tsy afeniny zany raha mangataka ianao any amin'ny ministra sisy namany any dia miteny ministra hoe ninao fitsinjovanao any filatsahanao manaraka azafady tompoko tsy mieritreritra an'izany izahay raha ny tenako manokana tsy manao kajy an'izany fa izy ataon'Andriamanitra eo fa zavatra atao dia zavatra ho an'ny vahoaka ka raha mangataka any aminareo zay tsy ho anahy tsy ho an'ny solombavam-bahoaka fa ho an'ny vahoaka dia alao atao le izy anome ohatra kely anao andre matoa solombavam-bahoaka ny Madagasikara zay tena mivaingana be mihitsy zany ty zavatra ho resako anao ty misy vaovao miely amin'izao fotoana zao fa misy olana eo amin'ny mpanatanteraka sy ny antenimieram-pirenena inona le ohatra misy gazety zay mifantatra fa miandany amin'izao fitondrano zao no nitsikera mafy amin'ny fandaniana miopapana izay misy teo anivon'ny antenimieram-pirenena zay ny taty amin'ny ankilany fa etsy ankilany kosa ny filoha lefitra ny antenimieram-pirenena ohatra zao dia nanambara fa tsy manaiky an'ilay resaka vadivavy sy fitofanana ny fizarana zay nataon'ny filoha nefa ny filoha andro ratsoela mihitsy nanao le fanambarana miezinezina etsy ankilany ihany koa ny filoha ny antenimieram-pirenena raha matompana Christine Razana Masoa dia tena nitsikera mafy mihitsy eo ny ataontsika hoe fitakina ny mangarahara amin'ny volam-panjakana izay nampiasaina tamin'ny Covid-19 zany hoe somary nitifitra an'ilay fahefanam-panantanteraka zany izy tsy andany mitifitra ny atakila mitifitra midika ino zany rehetrarehetra zany le matoa solombavam-bahoaka ny Madagasikara zany ny tena tsara ary zany ny takina mpitondra amin'izao fotoana zao mandray andraikany zany le solombavam-bahoaka zavatra nisy teto amin'ny tany sy firenena ny raha antsika ny zavatra nisy ireny tsy hiverenana ntsony fa ny solombavam-bahoaka namoaka ny resaka fitantanana tamin'ny Covid reny tao nisy namoaka zavatra ny bombo tsy resantsika ntsony ary adidina ianao tsy mangataka tsy resantsika ntsony fa zany zavatra atao mba hisiny hoe tena mijoro le solombavam-bahoaka fa tsy hoe
solombavam-boaka lany tamin'ny herde dia anao isiny namany eto zazafady tsy aty zany fa ny fitiavana ny filoham-pirenena apetrako zay dia ny tena fitsikerano anyreto olona mpanatateraka reto hoe navita ve sa tsy navita nanahoany ty raha nanao an'ity tetezany ty ve any amin'ny resaka fanaovana asan'izay moa zany de hoe tanteraka somatsara ve fa de lafo loatra manao an'ity ohatra adidinay zany ary tena manao an'izany zay fa gaga hoe inona moa fandanim-bola meo-papa nataony ao amin'ny antemera-pirenena zay ny teneniko anao zay ny zavatra misy raisinay sisy miava na ianao raha mahafantatra ve zany mba mahazo reto solombavam-boaka reto nefa ny adidy miandry azy be dia be tsara apetraka ao any amin'ilay gazety mpanoana ny fitondranana mokan'izay zany zay ry matoso mamoaka ny Madagasikara mandeha tsika tsaroko tamin'ny famaranana ny fotoam-pivoriana tsy ara-potoana farany teo dia nisy ny kabary nataon'ny Ramatoa Kristina Zanamasoa amin'ny hoe vitsy ny solitenan'ny antemera-pirenena ireo solomamoaka mpikambana ao anatin'ny gouvernemanta amitsika mifampiresaka zao mbola tazominareo ve zany amitsika mifampiresaka io tompoko ny inona tsara tsy azoko tsara le vitsy ny solitenanareo zany eo anivo gouvernemanta ny Ramatoa Kristina Zanamasoa tany namarana ny ministre ve zay hoe vitsy zany solitenanareo ka mangataka izy ny tokony anampiana zany an'ilay atao hoe solomamoaka lasa ministre mbola mitazona an'izany ve ny maro anisy manivony antemera-pirenena kehitriny ny resaka fandehanana ministre zany dia fanirina ho any any rehetrarehetra fa tia dia ny filohan'ny republika sy ny premier ministre ny tompony andraikitra amin'izany fa ny anay zany dia hoe nizaniza lany eo dia tokony anompo an'ilay vahoaka ary tena mahafantatra ny zavatra misy marina eto amin'ity Madagasikara ity rehefa fantatrao zay moramora kokoa ny anatanteranao an'ilay asa rehefa fantatrao ny zavatra rehetra zay ny zay no makasika ny antemera-pirenena fa hidirantsika amin'izay le raharaha-mpanjakana sy le zavatra misy araky ny efa nampidirinao teo ina aloha zavatra anankiray somary manahirana kely eto amin'ny firenena dia ny mahakasika ny resaka tontolo ny fanoherana sy ny resaka rivotra politika everina fa mienjakenjana ihany tady maro ireo miditra ponja tao anatin'izay fito volana nisy ny valanaretina coronavirus zay anisan'ny manaratsy endrika n'ilay fitondrano zany ianao mpanohana an'izao fitondrano zao zany rehetrarehetra zany no ahafahako miresaka hoe androantsika mifampiresaka misy ve ny demokrasia sa tsisy eto Madagasikara misy ny demokrasia misy malalaka ny fitenenana ary ny fitokanana ny stèle ny professeur Zafir Albert dia marque zany ray aman-dren'ny demokrasia reny dia nametraka an'izany amiko misy le izy fa zany hoe ny lalàna amin'ny featsika zay nolaniana ao ampiarina atao firenena no mametra n'le hoe iza ny tokony hosaziana iza ny tsy tokony voasazy rehefa manao an'ity acte anankiray ity satria ny demokrasia ny tsy midika hoe afaka manao ny rehetrarehetra malalaka ny fitenenana fa misy ihany koa ny lalàna ny fe amin'izay zavatra zanatra anay zany efa nisy moa ny fitetezam-patra zay ataon'ny RMDM sy ny antoko tiako Madagasikara ny vondron'ny mpanorama amitsika mifampiresaka zao misy kira mafy mihitsy ny fomba fitantana ny fitondranany amin'ny hoe tsy ny lara-pahamehana sy ny filan'ny vahoaka hoy izy ireo anisan'izany ny solombavam-boaka namanareo Andrarazafy Manatsoa Fidèle Razarapera zay nanamafy fa tsy mitsinjo ny tantsaha izao fitondrano zao tsy makany amin'le lara-pahamehana ny zavatra ataon'le fanjakana inona no mety ho azona ho avaly an'ireny rehetrarehetra eny amma ataontsika hoe solombavam-boaka mpanohana ny fitondrananao hitantsika ireo ny fitetezam-paritra ataon'ny solombavam-boaka ty aminay aty tonga ny Mbatondrazaka zavatra tsotra ny teneniko ny fitondrana misy izay tarihan'ny filohan'ny Rajoelina dia miasa ho amin'ny vahoaka solombavam-boaka no miteny zany hoe mitondra ny etaetan'ny vahoaka eto aloha dia miteny fa ny tenanay dia miaro ny fitondrana satria mba ahafahanay manatateraka ny etaeta zay tediavin'ny vahoaka averiko indray mandeha hoe tsy maintsy manohana ny filohan'ny repoblika ny tenanay na zay solombavam-bahoaka satria ny filohan'ny repoblika sy solombavam-boaka nanao fifanarahana tamin'ny vahoaka mba ho tateraka ny zavatra anankiray zay mahatonga anay tsy maintsy miaro misy matsy miteny ianao hoe solombava fitondrana sa solombavam-bahoaka solombava miaro ny fitondrana mba anatateraka mba hataterahany fangatahany vahoaka averinao fa iza moa zany no anatateraka ny etaetan'ny vahoaka eto Madagasikara aty Atsindrano raha ohatra ka hoe tsy ny filohan'ny Rajoelina ay zay angataka dia
tsy maintsy miaro an'izany zay ka zay teneniko aminao hoe ny fitetezan'ny solombavam-bahoaka dia mila tenenina zao a ny filoha tadidiko tsara mihitsy isaky ny mandeha tamin'izany mbola tsy filohan'ny repoblika dia efa nanana viana hoe inona zavatra ho atao any Atsimondrano, inona zavatra ho atao any Ambatondrazaka. No tonga teo amin'ny fitondrana izy a dia lasa projet présidentiel zay zavatra zay. Andao amboarina Manainga Zipo, andao amboarina ny RN 44 ho asiana Kianja Manara-penitra any Ambatondrazaka sy ny sisa projet présidentiel zay fa tsy nisy solombavam-bahoaka nangataka an'izany hoe monsieur le président mba mangataka ny vahoaka any Ambatondrazaka mba atao reto zavatra reto azafady. Projet présidentiel zay zany hoe efa nataony tao andohany ho ataony talohan'ny fifidianana rehefa tonga eo amin'ny fifidianana izy dia manantanteraka an'izany ohatr'izany zahay aty Atsimondrano misy azy fa eo amin'izay zany le izy projet présidentiel mipetraka fa misy koa ny aty amin'ny PGE moa zany zay rahan'ny gouvernemanta izay nakana ny etaetan'ny solombavam-bahoaka inavy ny ilay solombavam-bahoaka eo ilay solombavam-bahoaka miditra hoe tsy ampy an'izao ny aminay tsy ampy barazy aty aminay ka gaga enjana ane zany vavan'ny solombavam-bahoaka namana vady Ambatondrazaka zany miaraka amin'ny hirahira hoe tsy ho vita io hoe tsy afaka ampiakariny io fa zao vita le izy no ny vita indray le izy a dia lazainy foe no izy na vita azy fa nahay zahay efa vita 100% mihitsy moa izy io fampiresaka zao zany le izy a raha Manainga Zipo zany efa vita 100% fa ny lalana mampitoy an'iny a tsy maintsy amboarina rehefa hanao lalantsika iny raha tsy diaiko tsara moa le izy entreprise firy tôtely manao azy a rehefa manao lalantsika aloha mandeha raha ty mbola tsaratsara ny eto aloha ratsy be le tena point noir dia aloha fitainy iny aloha mba ahafahanao mandeha tsara zany a dia eo amin'le izy mba mandeha fa iny lalana ray manontolo iny dia ho fitainy dia eto tsisy afaka ny teny samy tadidiny eto fa alohantsika tsy manabarabara ny voaka malagasy fa mahatsapa mihitsy zay hoe iza moa zany tena hoe nieritreritra ny anao an'io lalana io fa tsy nataony ary iza ny tena nieritreritra hoe aloha ty tsy atao mba ahafahantsika mapakatra vidiny vary satria hoe anao silo aty tsika fa zao no izy ny fitondrana Andry Rajoelina no manao ny lalana dia mila manaikitsika any a Inatry ny vahoaka no resentsika lahatra fa tsy ny mpanao gazety nazavatra zany izy nefa ny matosy ny vahoaka ny Madagasikara toizako any le resaka satria mifandraika be ao anatin'le ady-hevitra mitaraina zany mpandrala lehibe eto amin'ny firenena fa toy hoe lany ny loi de finance initiale zany na ny tamin'ny faranty ihany koa zany voanisy an'le fanoik-hevitra be zany makasika an'le resaka mpandrarara toe-karena sy ny maro samihafa amin'izao fotoan'izao zay tena hoe tsy voajery mihitsy tao anatin'le LFR farany teo zay iainantsika amin'izao tsika mifampiresaka zao zao indray nefa rehefa ho avy sady indray ny 2024 tohatra ny tsy tataratra ihany koa raha ny resaka mainga aloha satria hatreto aloha mbola tsy tonga eny am-pelantanana zany lay boky dia ny fantaniko zany dia hoe andany an'ilay volavolan-dalàna vaovao zany nareo amin'izao fotoan'izao ny teti-bolam-panjakana atoato ho amin'ny ho avy io izay antsoina hifampidinika aminareo zany ireo karazana ampandrarana helivelona rehetra zay mety misy fiatraikany tao anatin'le izy ho anao manokana ny tarain'ireo tamin'ny LFR-farany teo inona ny vahaolana hoentin'ny solombavam-bahoaka izay andany an'izany na tolo-kevitra na asa amandimasa inona zay hoentinareo mahakasika an'izay teo isan'ny mampandroso ny firenena anankiray ny mpandrara ao aminy amin'ny sehatra maro samihafa za dia miombon-kevitra mihitsy ary ny filoha-pirenena nefa nandray an'zareo efa nisy fionana manokana teo aloha teo ny onana tamin'ireo fa ny ombonako-hevitra dia ny hoe tsara jerena manokana ny mpandrara za moa zany tsika mbola tsisy manana ny boky eto zay mirakitra zay vinavina-pandanina zay atao amin'ny taona 2024 zay fa miandra an'izay tsika fa raha misy ny fionana misy ny zavatra anatsarana izay avy any amin'ny mpandrara vonona ny solombavam-bahoaka hifampiteny aminy fampivory aminy hoe zao ny tokony atao mba hatsarantsika mba hahafahantsika mahapakatra ny arikarena eto amin'ny Madagasikara ty mba hivoaka aingana ao anatin'izao fahasairana antsika ny sahirany firenena farantsika zao fanazana zany miezaka ny fitondrana amin'izao hoe ny voana amin'izany fahasairana an'izany
marana farany mety fandraisany amin'ny antemeram-pirenena mety eo satria izay le tenako hoe anisan'ny asa fototrareo zany le mandany lalàna ihany koa na manolotra lalàna anatin'andro rehetrarehetra zany mba tia fantatra andriamatoa mamoaka ny Madagasikara hoe mety firy zany zao ny lalàna efa nylanianareo inona sy inona avy izy ireo na nitolo-dalàna efa natolotrareo hatramin'izay itsangana ny antemeram-pirenena maro aloha ny lalàna fa tsy voaraiko atao tsaina daholo zay ny tena marina fa ny andraikitry ny solombavam-bahoaka zany dia manolotra lalàna ohatra anazy aloha zany eritseritra hoe manolotra lalàna mahakasika ny any amin'ny fanatanjahantena fa za nahita hoe ny lalàna iny lalàna foana ny fampiarana azy ny zava-dehibe fa andao aloha fanampy amin'ilay vahoaka zay sahirana amin'izao andao hanampin'ny fitondrana mba apakatra an'izay mba ampivoakaingana zay fahasairana ny vahoaka zay ny lalàna iny afaka apetrakitsika aoriana kely raha salamiko aloha enary zay mety fandraisana amin'ny antemeram-pirenena sy ny sonam-boaka raha-pirenena politika inona no azakazaka ny fifidianana antemeran-doolona zay tsy andray anjara ny mpanohatra asaika ianareo samy mipomba ny fitondrana no miroso ao anatin'ny fametrahana ny antotan-taratasy moa amitsika mifampiresako zao iroso makany amin'ny fifidianana faraky mifolo volana desambra nambarany ACC fa tsy empotra zany rehetrarehetra zany anefa dia mametraka fa lasa tsy andraisan'ny rehetra ao anjara intsony ilay fifidianana azo iverina fa mbola fifidianana ara-demokratika ve hototosaitsika faraky mifolo volana desambra io tompoko ara-demokratika ka soany tsirairay ane no tsy manehevitra na tsy manjainjary zay ny atao hoe demokrasia io misy fitsipy-dalao mipetraka izay eken'ny ACC dia samy mandray anjara zay te handray anjara ianao miteny eo anatin'ny fitondrana daholo soany tsirairay zay amin'ny antoko politika ny antoko anankiray dia manana zoa ny rotsaka MMM moa tiana tongavana amin'izay zoany zay hoe irotsaka hifaninana anaiky io dia rehefa hoe mpifaninana dia samy mandray départ dia tena mifaninana mihitsy tena moa anatin'ny fifananana tena mifaninana ka ary io tsy ilatsana sénatorial na président république avy eo ny antoko mivonona amin'izay foana satria ny politika anie miovaova be na Madagasikara tsara fatatsika vahoaka zany fa tsisy hoe tia mivadika na tia zao fa ny politika dia miova araka ny zara misy ka tsika zany zao hoe ny ao anatin'ny fitondrana mifaninana zoany tanteraka mihitsy zay dia raisitsika ohatry mpifaninana rehetra izy ny antoko ao anatin'ny fanoerana tsy ny faninana zoany ihany koa zay dia hitatsika eo ny lany zany dia mipetraka ny Sénat nasanatana izy nefa hitataratra ity ivelany ihany lay atao hoe nareny fanambarana nataon'ny ministra Hajo Andriananarifeno sady filohan'ny MMM reny ny hoe tsy manaiky intsony ny baiko avy amina olom-botendry manodidina ny filoha zay dia vonona ny faninana tsy namany ataontsika hoe miady atrano ihany ve ianareo anatin'ny fitondrana amintsika mifampiresaka zao tsy miady zay le mariky ny demokrasia nanontany demokrasia ianao atao zay ny tena marina zay ataoko hoe antoko politika zareo afaka manao zay ataony fa izy haiko ny antokonay dia mivonona hoe zao ny zavatra mety iseho zao ny sema mety isy tsy maintsy mivonona amin'izany zay ninona zavatra misy fa zay ataoko hoe mivoava ny fanaovana politika fa rehefa hoe mifaninana dia mifaninana zoany zany dia atao ny fifidianana samy mandresy lahatra mpifidy zay mpifidy fa vety amin'ity zay mitoraka ity zay mibe ny tanàna sy mimpanolotsaina no mifidy dia mandresy lahatra dia zay maharesy lahatra an'ireo ny lany rehefa lany zay zay vita ny fifidianana tonga dia amin'ny arrivé zay hita ny sénateur roa-mbifolo inona ny problème amin'izany zay tsy nandray anjara non partant tsy manao sotrany sy fironana zao nefa dia azo everina fa anana ataontsika hoe maro anisa feno mihitsy ny amin'ny teny meran-doolona zany zay anohana ny fitondrana ary mety tsisy mpanohatra mihitsy aza hatreto aloha raha izo fironana zao satria hitantsika moa raha misy tsy antoko totsika hoe na hoe tsy miankana zany zay irotsaka ka olany zany anatin'izay fifidianan'izay faranjava misy mpifidy lehibe saika lasanareo avokoa mazava ho azy mety ho lasanareo maro anisa hitondra inona ho an'ny firenena hitondra inona ho an'ilay fitondrana ny fananana maro anisa eny anivony antemeram-pirenena maro anisa enivony antemeran-doolona andriamatoa sy ny mahoaka ny Madagasikara rehefa ho avy ny fandaniana lalàna isan'ny tokony tsotra be ny valina tsisy excuse tsony ho an'ny fitondrana efa itsika zao no mitondra rehefa tsy mandroso ny tanàna tsika ny tokony andraikitra tsisy tsony zany ny excuse hoe ohatrany amin'izao fotoana hoe toanany tao amin'ny Sénat le zavatra tia dia tsy mandeha fa andao ny côté
na ny aty amin'ny ilany positif zany jerevantsika hoe azo ara le maro anisa azony miandany amin'ny filoham-pirenena dia andao hiasa tsara mba tena le tombontsoa ny vahoaka amin'izay ny tena mandeha tsisy tsony le fingapingany aloha tsy apasy ty zavatra ty fa zay ny tenenako hoe tsisy excuse tsony ka zay ny hoe vonona amin'izany tena efa teniko hatramin'izay zay isaky miteny hoe itsika zao no mitondra dia aleoa mba ametraka tantara tsara eto amin'ity tany sy ny firenena ity eo mahita an'izay zavatra zay fa raha zao ianao hoe tsy mandeha ny ary dia mbola anao hoe kotsonanao zany kenao no mitondrako zay ny ataoko aminao tsara ineto tsika dia zany teny aminao teny amin'ny vahoaka malagasy hoe tsarao izahay misaotra an'Andriamanitra vita tao anatin'izay fito volana zay ny fiboahany fa raha ny faniriany sasany ane hoe tsy havitinin ao anatin'izay fito volana zay ny fitondram-panjakany tao sasany mivavaka mihitsy hoe vity io salamity patati patata fa ny zavatra misy tao anatin'ny fiobohana dia mbola nahita zavatra be deaibe izay ilain'ny firenena ny fitondrana amin'izao fotoana zao fa miteny aminao fa raha tsy nisy ny coronavirus efa fois 2 amin'izao mifandraositsika mitatsa voajery lafiny maro voajery tena mandroso Madagasikara inona no ataontsika hoe antony satria miresaka ianao hoe tsika zany zao mitondra raha ohatra tafapetraka io dia nitsaroka inona ny antony mahatonga n'ilay filoha lefitra fafito zay mpanohatra to tsy mety tafapetraka eo amin'ny antemera-pirenena atosy mahoaka ny Madagasikara io moa zany miandry amin'izay fa hojereny eo za zay manko ny hitako fahitako raha nahity ianao teo ny zokovaviko député anitra ny nangina mihitsy teo tsy niteny mihitsy fa amin'izao zao izy no miteniteny io nisy antony tao mety miandry an'le toerana izy satria zay ny fantatra hoe tokony solombavam-bahoaka ilay tokony hipetraka aminay aloha zany tsisy problème zao izy lany eo an'ny mpanohatra ao anatin'ny antemera-pirenena eo nandra le toerana ve isa ianareo ny te hametraka azy eo amin'le toerana satria raha ny anjara zay any amin'ny mpanohatra tsisy idirany mihitsy zay mety ho antony ihany koa hoe saika izy no apetrakareo teo amin'ny toerana tsy zay mametraka an'izany ka ny mpanohatra mametraka eo fanarahana politika ohatra ve tany tsy misy mihitsy fa zareo manao an'izay dia rehefa ho izy ny eo dia manaiky zay fa ny rehefa eo amin'ny antemera-pirenena ao anatin'ny solombavam-bahoaka ny lehibe amin'ny mpanohatra dia zay no izy mpanohatra ny amin'izao aty ivelany antenimera mbola miady eo izy no président misy tsy manaiky ty zay tsy hidirako zay fa za moa zany tsy maintsy miresaka eto satria le vahoaka koa misy mbola tsy dia maharaka tsara dia mety mihaino an'le zavatra tenenina zay foronina dia tsy maintsy manazava ny tena fa zay dia miteny hoe andaotsika tsy maintsy mandroso aloha ny asatsika dia apetrakintsika prouventsika amin'ny asatsika ny fandroson'ny firenena zay ihany io mpanohatra tsy maintsy misy foana fa zao kosa rehefa miteny ihany izy zay koa ny mba mihaino ihany na za ty raha mihaino mihitsy za manaraka ny réseaux sociaux za ao anatiny mihitsy mihaino ihany hoe misy marina ihany teneny zalahy maro moa le izy tsy dia tadidiko aby dia andao raha atao fa zay tsy miteny fa manao zay zay le izy matosony mahoaka ny Madagasikara andro raha tsy vahiny tena mahitsy ty fantaniko ingany mba ahitsy koa valiteninao efa mandroso ve Madagasikara no fahitanao azy amintsika mifampiresaka soa tena marina tena ampanetsetena ny tenenako ianao miteny hoe mahitsy fa tsy maintsy miteny hoe teo aloha latsaka lalina tena mahamenatra misy any Madagasikara amin'izao fotoana zao tena mino an'Andriamanitra fa tsy maintsy tafavoaka ao anatin'ny aizina nisy teo aloha efa mandroso ve Madagasikara amintsika mifampiresaka soa mandeha any amin'ny fivoarana le izy kosa na Madagasikara tsisy hoe tonga dia hoe androany ianao na derapitra anao zao fa le izy misy fotoana io hitondrana dia jerentsika hoe niainga tetotsika tamin'izao dia tonga ny fotoana dia tonga aty tsika mahita an'izay hoe nivoatritsika za tena miteny aminao fa tena fitiavan'Andriamanitra na tafavoantsika tao anaty coronavirus reny tena marina zany ny fahaizan'ny mpitondra namoaka atsika tao anatin'ireny coronavirus reny firifiry moa ny maty any velany eo ny fahaizan'ny mpitondra fa tena miteny aminao fa fitiavan'Andriamanitra za tena isan'ny vomafy fa mino an'izany aho hoe tena rehefa eo Andriamanitra manaraka anao ninino nataonao kasainao
dia ho tanteraka avokoa. Zanatrany zany efa nilaza ianao teo fa raha tsy nisy ny valanaretina coronavirus efa avy roa eny ny fandrosoana teto amintsika mifampiresaka izao inona moa zany ny tena atao hoe fotodrafitrasa mivaingana zay tena hoe tamin'ny fitondrana izao zany no nanomboka dia amin'izao nefa vita afaka manome ohatra vitsivitsy fiainao satria nyteny ianao manko tsy te hoe marobe mba manomeza ohatra vitsivitsy raha sitraka atao ny olana amin'le sy tsy voatanisa isaky ny distrika ho ianao teo zay nambaranao teo daholo zany zay zany tena olana amin'ity mba manontany kely zany sotadidy daholo hoe inona ny atao taria fa niteny aminao fotsiny azao tena miteny aminao dia atao atsimindrano no resahako misy barazy tena mampikaikaiky ny olona atram'izay eto atsimindrano barazina Ambato Mainty zay ny Ampahatsosa mbola anerako ny ministra tompony andraikitra ny ministra ny fambolena sy ompiana hoe apetrao amin'izay le izy fa sasamiandry ny vahoaka zay ho atao ny barazy ray ny Androem-Piatsahadita zay ataon'ny faritra Analamanga zany na Madagasikara dia tsisy nanao hatram'izay nefa tena manampy be da be ny Tatsaha manondraka tany eo amin'ny 1750 hectare eo ngezabe ne zany tsisy nanao zany hatram'izany zany manainga azipo zany ane efa ela be no nampalaza zany mbola kely za tsy resaka tsony resaka terrain synthétique sy nama zay efa hita maro be tena miteny aminao fa resaka fotodrafitrasa ny building reny atao fa nytiny tena marina hoe miezaka ny filoha amin'izao fotoana zao manampy an'ireto sehatra ny famboleny reto io tena ivoasytsa nambaranao zany tafiditra ao anatiny atao hoe lara-pamehana filana sy ilain'ny vahoaka amintsika mifampiresaka lara-pahamehana fa zany hoe ny fiotazatsika ny vokatra eo ny mbola miandry zay ny tena maro satria tsika izao mamafy dia rehefa maniry le izy dia mioty dia tonga any amintsika daholo le izy miditra amin'ilay androtsika hoe fotoana tsarotra isika amin'izao fotoana izao ny matosika mavahoaka Madagasikara na ilay atao hoe période de soudure inona no mety ho sosikevitra zay narosonareo sy mavombahoaka mba analana ny atao hoe fahasahiranana ny vahoaka amin'ity le resaka famatsiana sakafo sy ny resaka sosialy amintsika mifampiresaka izao ty ny ahy tena mahita hoe tena fijerenan'ireo tatsara eto ihany zany hoe misy zany ny zavatra nisy hatram'izay teto amin'ny tany sy firenena dia rehefa tonga ny période de soudure dia manafatra vary manafatra PPN ny fitondrana tsy tokony amin'izay tsontsika fa tokony hoe efa tokony manampy an'ilay tatsasa mba hamokatra ao anatin'ny taona iray mba mamboly vary dia misy ny volyavitra sy ny sisa inona ny fototra zay ny fototra zay dia tsisy afatsy ny fijerevana zavatra telo reto ihany ny tena ilain'ny tantsaha ary tena fantatry ny maître antsa nefa manao zay filohan'ny repoblika andray izao mandeha fa zay zao ny atao telo ihany zavatra ilain'ny tantsaha dia teny amiko aminao fa ny rano dia ao anatin'ny barazy sy ny lalan-drano sy ny namana dia ny masom-boly dia ny zezika zay telo zay ihany fa raha ampy an'ireo ny tantsahantsika dia tena miteny aminao fa ampy atsika ny zavatra vokaritsika eto tsy tokony izy tsony zany période de soudure zany izay mahatonga anay eto atsimindroany mametraka ny fanampy zay baiko avy any amin'ny filoham-pirenena hoe tsy maintsy maleo tena ara-tsakafo ny atao hoe fitaratra zay zany raha mikarakara le tonga ny barazy amin'izao fotoana anao tatatra dia ampianatra ny mpamboly sy amme masom-boly any mpamboly ny eto atsimindroany no resahako dia miteny aminao manisahy anao telo taona any fa fitaratra zay amin'ny taona telo amby roapolo sy roarivo fitaratra 2023 amin'ny lafiny rehetra ary fanambanay zay eto amin'ny district atsimindroany zay district lehibe indrindra eto Madagasikara nefa dia zao ny district rehetra no anaovan'ny fanjakana an'izay zavatra zay ka inona moa ny olana rehefa mamafy tsika dia mitsinja rehefa avy eo dia mihinana zay any afahantsika miala amin'izany période de soudure zany fa amin'izao aloha tsisy afatry ny manafatra vary zay foana ny zavatra nisy fa andao ibana zay no mahatonga atsika tonga amin'ilay velorano atao amin'ny filoham-pirenena ny fahaleovan-tena ara-tsakafo tsisy afatry rehefa voko ny vahoaka voko ny malagasy petsaka tsara izy voko ny vahoaka petsaka tsara ny vahoaka ny zava-misy somary sahirana ny vahoaka eo amin'ny tontolon'ny radio-karena fampiresantsika eo ny ray
lehibe indrina amin'izany dia niresaka jiro sorana amintsika mifampiresaka izao ny jirama ihany koa izay anisan'ny tena manahirana ny vahoaka ianao sy mavahoaka rarany raha apetraka aminao ny fanontaniana sady manohana izao fitondrana izao mitaraina ny vahoaka makasika ny resaka herinaratra sy ny jiro sy ny rano eto ny jirama milaza fa mbola betsaka ny tsosa izay tsy voaloha amin'ireo ataontsika hoe mpandrara ny solika eto amintsika na ny kompania pétrolier ny matosy ny mavahoaka ny Madagasikara inona no mety ho fanazavana na antony mahatonga an'izany satria Madagasikara dia tany misy mpitantana ary misy mpitondra tompoko talohana tonga avoaka aty aminao zao dia niaraka tamin'ny jirama mihitsy ny tenako mijery aty aminay ohatra hoe aty tosy dia amin'ny fametrahana an'le fantsona lehibe izay hosoloana aty amin'ity faritra Tsimondroano ity fa ny teo tao efa tamin'ny 1940 ny teo mipetsaka tamin'le izy tao dia tamin'ny 1960 nijerevanay le teo manana savaivo 90 millimètres 9 cm ny savaivony amin'izao fotoana izao 2 mm sisa hita amin'ny masonay zany androany raha ozy izy hoe efa hitako fa miezaka za tena sarotiny amin'le izy satria kaikaiky ny vahoaka eto Antananarivo ny any ivelana Antananarivo eny era Madagasikara fa misy ny ezaka ataon'ny jirama dia hitsay ka zay zavatra misy ny resaka jiro dia facteur anankiray na singa anankiray ahafahan'ny firenena mandroso satria rehefa milamina tsara ny herinaratra eto aminao dia tonga ho azy ny mpampiasa vola eto amin'ny toerana za mino fa ny fitondrana dia ao anatin'ny fijerevana an'izay ny tenako raha ohatra ka mahasolombavambahoaka ny tenako dia manaraka kaiky mihitsy ny fiovan'ny resaka rano eto Antananarivo indrindra fa tia Tsimondroano ity satria mampikaikaiky atsika ety dia resaka manahirana kely mantsy amin'izao fotoana izao asa raha renao le fanambarana izay nataony ny solitena ray teo anivon'ny jirama izay nanamafy misy hoe ny tena olana amin'izao fotoana izao ozy izy dia tsy fahafahany ny fanjakana manafatra solika mivantana afana mampidina andreo milindreo zany afahantsika mahazo an'ilay herinaratra eto amintsika ka mahatonga namanontany ianao hoe ny matosy mavahoaka Madagasikara inona ny sakana mahatonga an'izany rehetrarehetra zany afahantsika satria lasa nana an'le kompania atsolika tsosa ho aly jirama amin'izao fotoana izao ny fanjakana ihany koa manome fanampiana lasa verina foana zany le izy dia inona ny afarany lasa le vahoaka no mizaka amin'ny tsiraneny amin'ny vidin'ny facture ny vidin-jiro ny fatapahan-jiro na ny délestage zany rehetrarehetra zany tsy misy vahaolana amin'izany hoe ny vahaolana amin'izay zay à long terme be manko zay zavatra resantsika zay amin'ny resaka solika io moa tsisy avatsy ny fifampiresahana amin'ireo mpamaty solika atsika ireo izay ny zavatra misy hoe na ny taxe izay amin'ny solika dia miakatra ary isan'ny mampakatra ny vidin'ny jiro sy rano ka izay zany mila fifampiresahana lehibe mihitsy amin'ny tompona andraikitra mahefa fa ny tena moa zany mahasolombavambahoaka dia ozy izy ny vahoaka aloha mba tsy hiakatra vidin'le ina moa izy teo ny jiro sy ny rano fa tsy zaka zany mampikaikaiky ny vahoaka dia hoentina ny amin'ny mpanatanteraka fa zareo zay tena teknisianina sy havanana amin'izay négociation zay no tokony hifampiresaka amin'ireo mpamaty solika ireo fa ny marina dia zao hoe tena mitaraina ny vahoaka amin'izao fotoana zao tsy hiakatra intsony ny vidin-jiro sy ny rano eto Madagasikara fa tena mafy le izy mantsinina satria le isa dia efa miakatra ny amin'ny roa maraina vao tonga ny rano dia sahirana be fa tena lasa asa anankiray ho an'le olona ho atsika ane zao tsy fantatra ianao fa zay aty dia tena mijaly na ny vovony any atokotany ary ane zao tsy misy ranontsony tsisy ranontsony Tsimondroano andray ohatra ny tosy hatramin'ny 4 maraina zay le divanay mafy mihitsy amin'izao fotoana zao teny amin'ny vahoakana Tsimondroano hoe tena manaraka akaiky mihitsy ny fivoarany resaka famatsiana rano sy herinaratra eto amin'ny district misy atsika ny tenako amin'izao fotoana zao ary ny jirama moa dia manome toky ary filoham-pirenena manaraka an'io mihitsy fa tena ratsy le izy ny lalana eny itosy any koa itosy hôpitaly eny dia etsona amin'ny ministera mihitsy fa tena ela loatra le izy tokony efa ho atao amin'izay fa tena menimenina be makany amin'le hôpitaly ohatra makany ambanivohitra be reny dia aloha tena atao zay fa reny mahatonga an'le olona miteny lalana tsy lava be fa foy dia tsy miasa le fitondrana marina ny ten'le olona satria io tsy vita fa dia miantso ministera hoe mba alao mba atao amin'izay le izy fa le fionana hatramin'izay fa be dia be fa asa amin'izay zany atsika eo fitao le lalana zany natro zany maranako amin'le saka solika teo
filoha tena misy finiavana ny filohan'ny repoblika ifampidinika tamin'ireto kompania tsotra eto Madagasikara reto isan'le dinika ray farany teo aloha Andriamatoa Mamboaka ohatrany tsy naomby mbola izy taty aoriana ihany koa ny amin'ny hoe ampidinina vidin-tsolika prime ministre ihany koa ny teny eto mbola misy tsosa zay tsy voaloha ao anatin'izany rehetrarehetra zany ny tena olana dia le vahoaka foana no tratra farany zany tsy mety midina le vidin-tsolika maninona reo Mamboaka mampisolo vavany voakanareo tsy mba manampy an'le filohan'ny repoblika ao anatin'izay finiavana ijery ny tombontsoa Mamboaka amin'ny lalana solika zay satria ny solika no fantsona mampidina ny zavatra rehetrarehetra eto Madagasikara. Zay ny teneniko teo hoe samy manana ny anjaikany izahay solombavam-bahoaka dia mitondra ny tarenan'ny vahoaka mankany amin'ilay mpanantanteraka manampy ny filoha mihitsy zahay fanampiana amin'ny filoha dia fitenenana anyreto teknisianina reto mba mila jerena tsy tokony hapakatra an'ilay vidin'ilay solika any any tena anjaika ilay solombavam-bahoaka fa eo ny ataoko hoe mila ifampiresahana be ilay izy fa ny filoham-pirenena efa nandray anjaikitra an'ilay izy mihitsy tamin'ny firy volana lasa zay amin'ny hoe tokony ampidirana an'ilay vidiny solika mba tsy hapakatra an'ilay vidina jiro dia eo any tena mila anjareo manam-pahaizana amin'izay ny tenako tsy havanana amin'izany fa tena mila olona tena havanana amin'izany resaka serasera sy ny kajokajy maro samihafa mba tokony ampidinana an'ilay vidin'ilay solika fa ny anay rehefa hoe tafita fotsiny teny vahoaka tsy tokony hiakatra ny vidin-jiro dia zay ny ena ary eo amin'izay tontolo ny toekaren'izay ihany anisan'ny zavatra anankiray izay tsy azontsika ho ditsita ny valanaretina coronavirus izay tena miakatra be mihitsy any amin'ny firenena dehibe ny Eropa sy ny maro samihafa amin'ilay atao hoe andiany faharoa amin'izao fotoana izao ny fanontaniako dia hoe tsy mampatahotra ve ny mety iverenana zany ety amintsika ianao nanambara teo fa anisan'ny asan'ny fitondrana na tonga an'izao everina fa fandresena ny valanaretina coronavirus zao tsy ho azona omena fanazavana ary ny vahoaka androany mba afatsika tsy hitaintaina tsy iverenan'izany Andriamatoa Mamboaka ny Madagasikara. Ny fanazavako omeko dia amboary kely ny fanazavana ny sao dia sanatria iverenan'ilay aretina zay ny fanazavana omena fa miteny aminao fa mafy be voan'le corona tsy tantara intsony fa tena mafy zany fa tsy tokony hiverina eto intsony zany ny anjaikitra tokony ataontsika na tokony ataon'ny sanana mba tsy hisy deuxième vague intsony zany le izy zany aloha amin'izao eo efa mbola mikatona io zany ny sistantsika tena tsara be io dia itsika ihany koa tsika vahoaka ny zavatra tena marina dia zao hoe tsy tokony mbola ampiasa n'le vavaorona foantsika isan'andro fa tsika somary efa varinina fa afaka le izy dia samy mandeha tena zay tenako amintsika lasa tsisy dika antsony le zavatra natao raha sanatry n'izany miverina eto ny any France zao hitantsika eo any Paris miverina be le izy dia sanatry n'izany tsika hiandry an'izany fiverenana zany eto tena miala tsiny fa alao tena mamerina ny fampiasana an'ireny eto dia isaorana ny faritra Analamanga sy ny tompony andraikitra ao Antananarivo amin'ny famerenana amin'ny fanasaziana ho an'izay olona tsy mampiasa an'ilay ary vavaorana zay ny teny ilaina dia itsika menakavy mihitsy aleo tsy ny polisy ny atahorana na hoe ry misy polisy dia apetaka le izy fa ny fahasalamantsika mihitsy vahoaka malagasy ny tena jerena itsika ny tompony ny fahasalamantsika dia aleo tena mitanjona raha mbola mandehandeha le aretina dia aleo tena mitanjona fa raha sanatr'izany engane tsy hisy zany fa enjana mahazo atsika. Andriamatoa Mamboaka ny Madagasikara anisan'ny tena nahafantaranao tamin'ireny valanaretana ireny ny resaka sosialy ny fantaniko dia hoe mbola misy ve amintsika mifampiresaka izao itosika fameno ny vatsitsinjo reny karazana ara-tsosialy rehetra zay natao reny. Ny tosika fameno moa iny ny tompony andraikitra amin'iny dia ny famatsy vola ny fidy tsisy hidiranay mihitsy iny fa ry zareo no manao an'iny hoe miantso olona ary amin'ny toerana anankiray dia tonga le olona dia ry zareo no manao sivana zay tokony azo dia resaka vatsitsinjo zay dia irahantsika malala fa ny dity amintsika zao dia nisy ministera nanao anazy fa za mino fa ny zavatra fantatro le efa mivoaka ny fibohantsika zao mety efa mijanona zany le resaka vatsitsinjo fa zay moa tsy isy fitenenana mihitsy fa mifahitako azy dia hoe mijanona le vatsitsinjo mety nisy tamintsika ny tsy nahazo nisy nahazo tamin'le voalohany be dia ny faharoa fa farany teo mety nisy tsy nahazo dia zay ny zavatra nisy dia elana tsiny ami'retsaretra fa tsy maintsy misy le tsy nahazo fa niezaka zany tsika tamin'ireny dia zay
dia miantsitsika zany zao hoe manaona toyany fa mila miaina amin'ny fiainana andavanandro amin'izay tsika zany amin'izao fotoana zao manarina ilay fahabangana be dia be nisy teo fa tsy hoe zao tsika dia mbola ianjo vatsitsinjo any amin'ny farany herinandro aloha miatrika ny andavanandro tsika amin'izay tsika ny vatsitsinjotsika anie dia ny famezatsika fanohanantsika nyreto tatsara reto ary nitosika fameno dia ny fanomezan'ny fanjakana ny masom-boly sy ny namanao ny tatsaha zay ho averiny rehefa avy eo mino amin'ny tena milaza aminao fa hoariana kely ao tena lamitsika eny ary andray ny tetibolina ho amin'ny raiky miroapolo sy roa arivo ianareo ianao somambahoaka ho ana manokana tsy maintsy resantsika ny laram-pahamehana afahana manarina ny alat sosialy sy alateo karena ny départementa inona nga sa ny sehatra inona nga no tokony ho azo ampambola bebe kokoa na no tokony ho jerena bebe kokoa raha nitolo-kevitra avy any amin'ny somambahoaka ny Madagasikara ahondra raha tsy vahiny ho amin'ny tetibolam-panjakana ho avy ho amin'ny taona malaraka io tokoa tena mahitsy be ny ahako dia ny mahakasika ny vahoaka io tena tokony ampiana be dia be ny mahakasika ny sosialim-bahoaka zay ny jerevanay rehefa avy eo satria ho avy eo aminay zany le boky rehefa avy eo tsy voatery boky moa izy fa amin'izay fa mandeha amin'ny tablety dia ho jerevanay fa ho ana manokana dia ny mahakasika ny vahoaka ny jerena ary mino ary zay moa ny jereny filoham-pirenena izy tia vahoaka be iny ny azy iny efa toetrany mihitsy dia ny mahakasika ny vahoaka ny tsy maintsy jerena efa nandeha daholo ny resaka fotodrafitrasa teo aloha zay efa teny rahantsika mahita fa efa lasa tiako tenenina fa mipetraka zany le izy dia andao amin'izay tsika hijeren'le vahoaka ny vahoaka zany amin'ny resaka hoe ahoana amin'ny fomba ahatonga ny vahoaka ho voky mba zay ihany io na Madagasikara dia ny resaka rano dia ny tsy fandriam-pahalemana zay ihany dia tiavan'ny vahoaka rehefa voky izy milamina izy amin'ny tsy fandriam-pahalemana misotro rano tsara izy ny rehetrarehetra fanampany daholo andao ampiana rehefa milamina zay dia andao ampiana ny tetibolina ny sport atsy ny sport rahantsika malala fa mahatonga antsika misongadina eran'izao tontolo zao zavatra hitantsika bariateur ampiana ny tetibolina ny sport tsy maninona fa alohan'izay andao jerena ny tena mahasoan'le vahoaka tsy mandady arona zay ny ahako dia zay no jerevanay eo dia divanay solomavambahoaka fa mino maromaro nareo fa isy zavatra iova be dia be amin'ny taona raiky amby roapolo sy roa arivo iny enary mamaraparana ny fandarantsika na zanatro zany tsy azotsika tsy ho ditsita ny kere ao atsimo any matosy ny mamoaka ny Madagasikara anizaniza moa zay tonga eto amiketo dia mba angalako na angatahako atolo-kevitra sosikevitra foana ny makasika mety ho vahaolana mety mahaingana mety vahaolana maharitra makasika an'io satria pahitany razana amintsika ireo mianjadiny ny tsy fanjari-tsakafo ao atsimo ny Madagasikara ireo conviction politique io oviana moa tsika ny tsy nahafantatra fa misy zany kere zany isataony fa naninona ny tsy natao hatramin'izay dia itsika lasa mifahametsiny amin'izao hoe zao tsy mety zany conviction politique io zany hoe inona ny tolo-kevitra hoentanareo satria zany fitolana amin'izao zay zao ny atao lasa manometsiny any aloha foana fa tsy manometsiny zany zao satria somavoaka koa anatin'ny tsy manometsiny mihitsy na Madagasikara na vahaolana zany ho avy any amin'le izy manko zay hoe zavatra nisy foana hatramin'izay io fa naninona tsy nataotsika eo hatramin'izay conviction politique amin'izao fotoana zao dia efa miezaka ny fitondram-panjakana ary manana programa ny analana ny kere any atsimo fatatsika zany fampidirana rano reny zany zavatra lehibe reny ataon'ny fitondrandry reny fa azahodina tsy hita kosa tsika tiany eny mety manenjika an'le izy fa ny any ane faly am'ireny hoe tonga ny rano ny amin'izao aloha zany dia nanao forage ny fanjakana zay sorana be dia be ny amin'izay mba atonga an'le izy fa ny fitaritana rano any amin'le any atsimo tokony tena atao ahoana moa ny eritreretantsika fa ny désert be any Dubai io vita tanàna be dia tsika atao atsimo ato ve dia io ve misy amintsika isa-taona dia tsy ataontsika kosa za misaotra ny filohan'ny repoblika amin'ny zavatra ataony any atsimo tokony tsisy afaka ny andany zany tsika mba ampitao kely ianao miteny hoe tsy tokony resany zany fa mba ampitao kely ny zavatra nisy hatramin'izay kosa fa za misaotra azy mitera azy amin'ny finiavany hanampiny any atsimo tsika tia Antananarivo aty mety tsy mahatsapa an'le izy fa ny any mankasitraka fa le izy tena apetraka le reny à court terme reny dia
misy moyen terme fa ny long terme dia ny hoe ahoana ny atongavan'ny rano amplamany olona raha tsika mahita mifokany azo verina fa nitondra vahaolana ho an'ny kerelo zany hatreto ny filoham-pirenena sy fitondran'izao raha zay tenona zao ve vahaolana foezaka ireny nataony ireny a fa ny lavitrezaka mbola anao izy ao anatin'ny fanambon'ny filoham-pirenena ny analan-kereny atsimo dia fiane zany dia miantso tsika zay ny teneniko amin'ny vahoaka malagasy hoe tsisy excuse tsony eto fa mitsara tsika rehefa avy eo ary zay ny problema mpanohitra teniko foany ty fa rehefa mampalahelo fa rehefa mandroso ty Madagasikara ty a tafavoaka malagasy fa ny anjareny eto zany zay ny tena olana zay ny tena fa hoe aleo ho avy ny coronavirus aleo iverina zany feny atao mampalahelo zay am'izay tsy mahavita zavatra le fitondrana tsy mety fa tsika rehefa hoe andao ifametanana mila miova mihitsy le fanaovantsika politika tsika zao miara migoka an'izany fandroso Madagasikara sanay miteny an'izany zahako solombavam-boaka atrimo zany no miteny tsarao amin'ny zavatra misy ohatr'izay ihany koa nanaovantsika ny mpitondra rehetrarehetra fa izahay solombavam-boaka tena mijery ihany koa hoe ity tsy mamely tsy menatra amin'izany zay miteny dia hitatsika miova ny fitondrana fa tsy hoe miady an-trano akory ny anaty fitondrana raha miteny zay fa tena miteny rehefa tiana ny filoham-pirenena io a tianao ny tanjazanao a dia alohantsika miteny mandroso Madagasikara ny vahoaka milamo inona ny problema amin'izany enary fantaniko faraparany ianao anisany mba mpakafy ny tontolon'ny fanatanjahantena ihany inona ny malaza amin'izao ny resaka barean'ny Madagasikara hiatrika amin'ny elefanta ny Côte d'Ivoire manao ahoana no mety ho fahitanao a ny lay resaka be zany zay amin'ny hoe mangataka ny amin'ny tsy anatanterahana nylay lalao miveriny eto zareo Ivoriana manoloana no mety hoe fitantanana ny valanretina corona eto ka tsy ho atao eto a inona no mety ho torokhevitra aminao satria mitantaina ihany koa le mpakafy ny baolina kitra eto amintsika makaika ny fitondrana ihany koa nareo inona mba afanareo satria fifampirahana eo amin'ny fanjakana sy ny anina montsy io a misy fifampirahana io zany amin'ny samy fédération sy ny fitondram-panjakana fa miteny fitantanana valanaretina tsika neny nanana fitantanana valanaretina tsara mihoatra ny zareo sako miteny an'izany fa le izy a hiatrika an'io tsika mihoatra ny izy io resana hoe Côte d'Ivoire tamin'ny coronavirus zany tany satria ny problema ny ahoana fietrena ny valanaretina eto Madagasikara fa tsika hoany manana fitantanana naomby teto fa za miteny amintsika fa raikitra ny lalao a dia samy manoana barea tsika za mahita tena tsara le mpilalao amin'izao fotoana zao fa ny fotsiny teneniko dia zao mila mahatoko foana ho atsika ny mpitariky omeo fitokisany ny coach reny aloha izy tsy mena pression fa izy mahita hoe itya itsika vahoaka malagasy mijery samy manana ny interprétation tsirairay avy any fa omeo fitokisana izy dia mijery tsika dia manohana arak'izay tokony ho izy a lasa lavitra ny baolina ohatr'izay ihany koa ny fanatanjahantena rehetra tenako filohan'ny commission tanora sy fanatanjahantena dia tena zay ny any tiako tenenina hoe mila tena milofotsika raha nisy fitondrana tena manohana ny resaka fanatanjahantena dia ny amin'izao tamin'ny fitondrana ratsiraka ihany koa fantatro zany mbola kely afa tsaroko zany a fa aloha ararotsika ny zavatra misy ohatran'izao hoe tia fanatanjahantena le fitondrana dia tena mezaka tsika eo no seka lalàna seka ho apetraka hoe mba apetraka mihitsy zany le izy fa mbola za moa zany ao anatin'ny commission dia mbola nametraka zay mihitsy aloha aloha hijanona fa aloha miatrika n'ity problème ity fa tokony ho lalàna mihitsy amin'ny resaka fanatanjahantena ny fidirany hoe atsaizany implication ny fanjakana ao anatin'ny sport anankiray fa tsy hoe misaotra an'Andriamanitra tsika ty fanatanjahantena ny filoha dia manao be da be izy fa raha sanatriny zany raha tsy de ty le izy dia ahoana ny zavatra nisy fa tokony ho atao anatin'ny lalàna mihitsy ny implication ny fanjakana ao anatin'ny sport amin'izay nizany izy zany fitondrana mifanesa eo dia efa ao anaty programme ny fanjakana hoe ny sport azadina fa tsy hoe tapony ny sport ary fa tsy de ilainy io
tsy sarotiny amin'izany tsika inaty efa miresaka an'izay ianao fanontaniako tena farany amin'ny mahafilohany vomeranao momba nyity fanatanjahanteny ity mety hoe izay le fidiran'ny fanjakana amin'le tontolo fanatanjahantena fa ny tena olana dia ny mahakasika an'ireo ataontsika hoe ekipa nasionaly na solitena ny Madagasikara efa niaro ny vonaim-pirenena sy nitondra ny anara Madagasikara ny ivelany-tany tsy ny amin'ny valao iraisana ihany na ny collectif ny ateny individuel sy ny maro samihafa ireny betsaka ny ataontsika hoe anisan'ny tondra ny sainam-pirenena rehefa ankehitriny izy tsy aotrony lasa tavela tena mampalahelo e misy tena mivarotrana na sy ohatra tony ve ekipa pirenena tamin'izany fotoana mba misy tolo-kevitra na atao hoe tolo-dalàna mba hoentinareo ihany koa ve makasika an'ireny zay zany mba afatra kely avy aminao tena ifonana fahadino fa izay mihitsy ny tena zava-dehibe anankiray hoe zahanay apetraka amin'ity fitondrana-ty petsaka ny tondra avy ny fanevam-pirenena na tamin'ny lalao n'olo-tokana zany tena be dehibe teny aminao fa teo akaikinay zao nisy champion du monde ny boxe français safaty zay ao Akarobato izy mivarotra amin'izao fotoana zao Lidia fa champion du monde zany ohatrany maro be dehibe fa tavela fa zay zany hoe zahana apetraka hoe mba hametraka marika ny fandalovany eo amin'ny fitondrana firenena hoe mba farafaratsiny mba jereny reny mba ampiakarina zany inona moa ny olana atao lalàna mihitsy inona ny olana kosa raha ohatra hoe isaky ny 26 juin fety-pirenena isaky ny krismasy mba midioka fanampiana avy any amin'ny fanjakana izy ireny tsy hitako izay olana amin'izany fa hoe apetrakatsika le lalàna mba hahafana manao an'izay zay zany tokony atao reo nitondra faneva avy be ohatrany DGS sport moa zany manana toerana tsara zao fa raha tsy nanana an'izay zany ny DGS Rosa ohatra zay nitondra avy ny fanevam-pirenena dia anao inona ka tokony apetrakatsika zay fa manome toky mpite fanatanjahantena fa hiady ny tenanay fametrahana an'izany lalàna zany mba hahafahantsika mitsindra ireo nitondra avo ny fanevam-pirenena tapitra ny fandarantsika ny matosiny mahoaka ny Madagasikara maro ny fanontaninana zay nomanina kanefa voafetrany fotoantsika hoe ny teknisianina na zanadrano meko ampampitona kely ianao farany mbezana afatra na fampitinana na misy zavatra tiana ho ampitaina na horesana kanefa tsy napetrako tamin'ny fanontaniko tamin'ity ality tokoka ny teniko farany dia zao nitodika any amin'ny vahoaka malagasy amin'ny masolom-bavambohoaka anareo ny tenako dia andeo fametanana amin'izao famoana ny firenena tao anatin'ny lalina zao zay efa niaina atsika hatramin'izay fa zany teny amintsika vahoaka malagasy fa tazatsika manangasanga ilay masoandrotsika dia zao no izy mila mifanampitsika amin'izao fitondrana zao ny fitondrana misy izay misy ny tenako dia izahay zao no mitondra eo tsara ao zay rehefa avy eo rehefa vita io zavatra io fa miteny aminao fa tena manao ny aina tsy ho zavatra hoe ampivoaka an'izany Madagasikara zany mba hanana tantara tsara any amin'ny taranakafana mandemy zany dia sanatriny zany ve ny tenako ohatra mandeha ny zanako mbola kely dia hoe reny ny zanaka ratsy vahiny zay mangalatra na sahala amin'izany tsy manao an'izany tsika ary zay ny hoe zahantsika apetraka eto amin'ny tany sy ny firenena mifampiteny zay ao anatina fitondrana nizaniza mifampiteny rehefa hasoan'ny vahoaka ka atokiso fitondrana misy nareo tsara aza dia manaiky rebirebe ny olona fotsiny alohantsika mitady ny mahasoa fa mime fotoantsika aoriana kely eo omeo torohevitra izahay no an'ny mpanohitra moa dia zao tsy mamenatra miteny an'izany voarenay avokoa ny zavatra teneninareo zay mety aminay dia raisinay ary ataonay zay tsy mety aminay tsy manao zahay fa zoantsika no miteny zay mahatany demokratika atsika zay ny sorana atsika menakavy na araka ny fandaharana isorana ny teknisianina mankasitraka tompokilay mankasitraka tompokivavy makasiraka anao any matosy ny mahoaka ny Madagasikara nalaky nasany ny fandarana ny fety zora tamin'ity alina ity ary mbola maniry ny verenanao ao amin'ny manaraka indray tia-pamaranana fantanina eny na tsy izy anisan'ny fomba mazatra moa mihina avy efa tsy vaovao anao eny tsony anatiny fandarantsika nisy mahoaka ny Madagasikara voafita ao Antananarivo Atsimondrano tamin'ny alalan'ny RT Andry Ratsivahiny moa dia isaoritsika an'Andriamanitra fa nisan'ireo ataontsika hoe tratra ny valanaretina coronavirus kanefa dia afaka mifampiresaka tsara eto
satria sitrana somatsara zay no iarabananao sy soratsika n'andriamanitra lehibe anatin'ny zavatra zany ny fantaniana ensatsi makasika an'izay dia ny hoe andriamato sy mamoaka ny Madagasikara ny CV ve no nasitrana anao eny satsia miara fianakaviako rehetra ny CV eny mankasitraka tompoko soratsika rehetra nanakana fandarana hatramin'ny farany metraka mandratafa ho amin'ny manaka izay toko lasy tompo veloma to satsia Real News natolotry FTC Aluminium